9,7 no isan'ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina COVID-19 ho an'ny alarobia 14 aprily raha ny tatitry navoaka ny aino manjerim-panjakana androany alakamisy. Isan'ny olona avo indrindra voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina tao anatin'ny iray andro hatramin'ny idiran'ny valanaretina teto amin'ny nosy ity nivoaka androany ity ary hita tao anatin'ny fitiliana misa 420 teto Analamanga no hita ny 430 amin'izy ireo, ny 430 kosa tany Atsinanana, 10 tany Diana, 10 tany Alotra, Mangoro, 2 tany Haute-Matsiatra, 2 tany Boeny, 1 tany Vakinakaratra, 13 tany Sava, 30 tany Atsimandrefana, 14 tany Vatovato Fitovonany, 4 tany Menabe, 12 tany Analanjirofo, 17 tany Anosy, 1 tany Irombe, 1 tany Tasy, 2 tany Androy ary 15 tany Sofia. Raha ny lavo kosa indray dia misy 7 izy ireo raha ny tatitra hatrany, 3 teto Analamanga, 1 tany Sava, 2 tany Atsimandrefana, 1 tany Sofia ary ny 1 tany Abongolava. 720 ireo lavo hatramin'ny idiran'ny valanaretina teto amin'ny nosy. Miisa 2,740 ankehitriny ireo olona manaraka FITSABOANA manerana nosy ary ny 1,300 amin'izy ireo no marary mafy. Ankoatran'ireo fitoeram-pitsaboana maro sy ireo hopitaly efa misokatra sy mandray ireo mararin'ny COVID-19 dia nanambara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany alakamisy fa hisokatra ihany koa ireo hopitaly, hotêly hanampy azy ireo. Hisokatra dia ny androany alakamisy arak'izany ny eny amin'ny live hotely Andavamamba sy ny tsangatsanga hotely etsy Analakely. Hisokatra manomboka amin'ny asabotry kosa raha nambara ny filoham-pirenena hatrany ny etsy amin'ny Vaovao sy ny Anjareo hotely etsy Tsaralalàna. Ny alatsinainy kosa ny hisokatra ny etsy amin'ny hotêly de Tana etsy Anosy. Ny fitsaboana sy ny mpitsabo sy ny fanafody ary ny fitaovana ampiasaina toy ny concentrateur d'oxygène sy ny oxygène dia ny fanjakana ny antoka azy raha ny fanazavan'ny filoham-pirenena. Ilay marary kosa no miantoka ny hofan'ilay hotely raha ny nambarany. Hiampy 12 andro indray ny fialantsasatry ny paska ho an'ny mpianatra raha ny fanapa-kevitra no raisin'ny filankevitry ministra omaly alarobia. Izany fipetra izany no raisina ao anatin'ny fanamafisana ny ady atao amin'ny fianaka ny valanaretina COVID-19 amin'izao fotoana izao. Arak'izany dia amin'ny fahatelo ny volana May indray vao hiverina an-tsekoly ireo mpianatra raha tokony hiverina hianatra izy ireo amin'ny faha 9 ny volana. Nanazava ny ministera ny fanabeazana androany alakamisy fa ho fiarovana ireo mpianatra sy ny fianakaviany ary ireo mpampianatra sy mpanabe no antony andraisana izao fanapahan-kevitra izao. Araka ny fanazavana nentina avy ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena hatrany dia amporisiana ireo sekoly tsy miankina sy ireo ray aman-dreny hikarakara fampianarana izay atao any an-trano. Ho an'ireo mpianatra amin'ny sekolim-panjakana kosa dia misy ny boky fianarana ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra.